Miravantsika rehetra, Randriamasy Natanaela no anarako, mpandrara malagasy mipetraka eto a Suisse. Maro aminareo amin'ny fitondrana sy ao ambonimbony ao no mahafantatra ny antsiprieny mombamomba satria aho dia anisan'ireo olona tsy kilovonareo sy ampanarahanareo. Na dia efa nilaza mazava zao fa mbola tsy hirotsaka amin'izany atao hoe fividianana ho filoham-pirenena zany amin'ity taona 2024 ity. Satria tamin'izany fotoan'izany efa niteny aho fa tsy feno ny fepetra ary tsy madio ny lalao amin'izany hirosona amin'ny hoe fividianana filoham-pirenena izany. Raha ny fahitako an'io resaka io dia zao, tsy afaka mihitsy ary tsy solution intsony any Madagasikara izany hoe hifidy olona anankiray izany hitondra any Madagasikara. Problema na structure, problema organisationnel no mahatonga any Madagasikara milatsaka foana ao anatin'izao instabilité politika izao isaky ny 5 taona, rehefa hoe mbola olona iray ihany ny omena ny fahefana ray manontolo ho any Madagasikara. Tsy ho tafavoaka mihitsy isika raha mbola toy izao no hitondrana ny raharaha am-pirenena. Struktura nilovaintsika tamin'ny fotoanan'ny colonisation, fotoanan'ny fanjanahantany izao struktura misy zao. Parenthèse kely mialatsiny ahako fa olona tsy mpanao intervention mihitsy aho kanefa dia mampiteny mona ny zavatra mitrangany Madagasikara amin'izao fotoana zao ka aleo izay mona mba hiteniko ary indrindra manainga an'ireo namako rehetrarehetra, mpandrara na olon-tsotra te handray andraikitra ho an'ny firenena mba hikambana. Efa misy ihany moa, misy ny think tank samihafa izay niforona tetsy sy teroa fa andao amin'izay isika handray ny andraikitsika ao anatin'ny filaminana, ao anatin'ny fitoniana ary indrindra ao anatin'ny tena atao hoe soatoavina malagasy, izany hoe mampiombona. Ny zavatra tena nafinaritra anahy dia nahita an'ireo kandida anankifolo, ny ray loha, ny ray fo ary niombona ho iray mba hiteny hoe tsy aloha hijanona ity resaka ity fa ohatran'ny to forsinina be fotsiny ny zavatra mitranga. Mahafantatra na tsara ny filoha rajoelina fa tsy mpanohatra aho. Tsy momba ny ranona sy ranona aho satria momba ny tenako irery ihany. Te hampandroso any Madagasikara, te hanalan'ny Madagasikara ao anatin'izao fahasairanana sy fahantrana izao. Nanampy ny toe-karem-pirenena marobe ao, ny toe-karem-pirenena Suisse, ny États-Unis, Luxembourg tamin'ny intervention tao anatin'ny orinasa lehibe ary organisationnel structurel ny zavatra haiko atao. Zavatra proposeko anareo ilay olona dia izao. Ajanony ihany io fifidianana ny 16 novambra io. Aza atao fotsiny io Andriamatorajoelina hoe tratran'ny Interpol no resaka Dreamfields raha toa tsy manana immunité présidentielle dia anao forsinina tsy maintsy ho lany amin'io 12 volana novambra io. Tsy tafavoaka io, mialatsiny aminao amin'ny teny tena tsy tafavoaka intsony io. Fa dia isy raha mandrika eo tsy reo kandida anankifolo mitambatra ireo tsy mety, tena tsy mety, tena janony. Andao hipetraka, andao hiaraka, hiombona hiteny hoe mila ovaina ny structure ao Madagasikara ary andao tena tombotsoa-pirenena no jerena. Andao tsy asina an'izany kanenjinenjika zany intsony, ataovy apla, ataontsika zéro io toe-javatra io, efa nangalatra rehetrarehetra tao amin'izy tena daholo ore olona. Tsy asiny zany akanaranaraka zany fa kosa ovaina tanteraka ny struktura mpitantanana eto Madagasikara ka tsy olon-tokana intsony no hanana ny fahefana rehetra fa atao fitsinjaram-pahefana io fitondranan'ny Madagasikara io mba ny tena malagasy
7 tapitrisa no odsonjovintsika, omentsika asa, omentsika sakafo mafana au moins une fois par jour. Tadidinao nga mazay resaky zay ry Andriamato filoha teo aloha hoe zavatra tena manohana be any foky, zany hoe anome sakafo mafana an'ireo malagasy 7 tapitrisa isa ireo anaty isan'andro, ary indrindra anome anazy ireo fiainana vanina. Tsy afaka intsony olona anankiray avy ao Antananarivo no anjaka tanteraka amin'ny Madagasikara ilay manontolo. Tsy mety intsony izany. Tsy mety intsony izany, fa tsy mahatafavoaka ny Madagasikara izany, fa de anao fanapara-pahefana eo foana, de isaky ny 5 taona de saritaka korotana ifanenjika, tsy mety intsony ajanony am'izay, okizay. Andao hitady vahaolana milamina, andao hiaraka hipetraka sy hiaraka hiasa. Mangataka aminao Andriamato Rajoelina, anokatra ny fonao ary apetraka ny carte sur table, tsy asiny zany fanenjehana izany, ajanona am'izay ny pobasy, ajanona ny famonoana olona, ajanona ny resaka maloto rehetra, ajanona ny fanenjehana. Satria ny zavatra atahoranao io dia izao hoe rehefa tsy eo ianao dia hoenjehana daholo indray ireo na ianao zany nareo akoritanao ambadika ireo. Vita koa ny miresaka amin'ny gouvernemanta britanika nitsy anasiana fanenjehana anao amin'ny affaire Trenfield io, fa hoe areo rangaha atao aplan am'izay ty resaka ity fa Madagasikara sy ny malagasy, indrindra ny malagasy ny otsonjovintsika, fa tafavoakantsika io resaka io, tafavoakantsika io Madagasikara manan-karena be. Oka zay ny resaka fitiavatena, oka zay ny resaka fitiavatena, tena mijaly ny malagasy, tsy aloha ajanona tanteraka ny resaka fitiavatena. Olona tsy manana intérêt no oka ho coordinateur. Zay moa ny zavatra tedaviko dia ny ampiray anareo rehetrarehetra reo, ny ampiray anareo rehetrarehetra reo, samy manana talenta daholy ianareo. Haiko nanavitra orinasa ngeza be teto amin'ity nanisany 5 grandes entreprises eto amin'ity zao tontolo zao ty. Haiko satria mahay mampiavana olona aho, anisany tsy mahay mametraka structure. Andao isika hiavana, aza sina fanenjikenjehana tsony, ajanony apetrao ry gendarme ny basy, apetrao ry polisy ny basy, fa andao ifampiresaka, andao iona. Amin'ny 16 novembre io ajanony zany fifidianana izany, fa andao iresaka isika hoe atao aiza ny fiona, ho atao Paris ve, ho atao any a Berlin ve, ho atao Antananarivo ve, fa voninao ny ampiray anareo. Samy manana talenty anareo. Efa navoakako zany théorie zany efa heritaona mahery lasa zay hoe raha ny gouvernement idéal koa raha zao ny mpitondra firenena, de Andry Rajoelina ministre ny communication, Marc Ravalomanana ministre ny industrialisation, Yadzo mialatsiny fa tsy les noms de famille lavalava, Andrianorvelo raha tsy diso mialatsiny aho satria tena tsy nomaniko zao vidéo zao. Ianao manana prestance, ianao manana charisme ho ministre ny affaires étrangères. Rajonary Mampiasa, Flou Rajonary Mampiasa, mahay ny resaka finance, hainao tsara no ny gérer nandritra ny 5 taona ianao teo ny toe-draram-pirenena mba tsy latsaka ankaterena be loatra ny firenena. Manana cité ny ministre ny ministre ny jeunesse sy ny sport, sy ny sisa mialatsiny an'izao an'ireo izay adiniko, fa
amiko avy aloha nofonofo fa vitatsika ny anavitra ny Madagasikara. Vitatsika ny tsy anavitra moa zany, vitatsika ny ampandroso any Madagasikara, fanavotana zany tsy atsika olombelona. Vitatsika no mampandroso any Madagasikara. Vitatsika ny miala anatin'izao hoe fahantrana izao, tsy ataon'ny olona fimezana intsony. Rehefa mijery ange ianao ny zavatra mitranga amin'ny firenena, tsy zaho tsy hanenjika an'izaniza satria tsy momba an'izaniza ahako, fa mandinika fotsiny ahako hoe misy zavatra tsy mety dia mila renina, misy zavatra mety dia mahara-paina soa ara-batsara. Tsy anakina aho satria tsy amin'izany intsony isika zao ny zavatra tokony ataontsika fa dia hoe ahoana ny atao azahoana hampandroso an'ny firenentsika. Ka ny fangatahako amin'ny 9 ny volana novembre, nareo rehetrarehetra reo aussi bien collectif des candidats sy ny filoham-pirenena taloha Andry Rajoelina, iona isika. Dia ataontsika gouvernement collégial aloha, gouvernance collégiale ny fitantanana Madagasikara. Mila toromarika sika bien sûr anatin'izay, mila nireo ray aman-dreny be tsika afaka manampy, fa ataoko tsy misy adaladala eto amin'ity firenena malagasy ity ka hiteny hoe tsy hitsinjo ny firenena malagasy. Ore olona manan-karena be Madagasikara. Ratsy aok'izay ny fijerevana ny tena ny fitsinjovana tenatsika, fa oka hitsinjotsika ny malagasy fa afaka samy manan-karena daholo ny malagasy tsirairay, ary efa manan-karena ny malagasy tsirairay. Malagasy angeka olona tena intelligent, manana ny atao, manana esprit d'entreprise matanjaka be malagasy. Ankehitriny mbola zarery ny atao Suisse, angengany eva mbola mety misy nareo fa tsy samy teny. Fa ao Frantsa ny avelany any efa betsaka ny malagasy manana ny maizy azy. Ndao tsika hivondrona, ndao tsika hiaraka. Aok'izay fantatro fa mabetsaka nareo no tsy samy voaka teo aloha teo satria vao miteny ianao ka hoe indrindra hoe manakina ny fitondrana mahefa na tamin'ny andron'iza na tamin'ny andron'iza dia fa mahazonao tamy ianao tsy afaka miditra ny vato. Toe-javatra misy zany, ary averiko tsara, na tamin'ny fitondrana iza na tamin'ny fitondrana iza nisy izany, ka nahatonga ny olona rehetrarehetra nangina. Nahatonga ny olona rehetrarehetra ohatra nahako tsy tany Madagasikara no nametraka volany nanao investissement fa taty avelany. Zany hoe ny vazaha no mikaramaina taty, ny lasa ny vazaha no nomena satria ny tany Madagasikara akory atao fa tsy nisy le stabilité. Andao vaitsika zay, andao am'izay isika hitambatra hoe andao ampiroboroba ny Madagasikara. Ny fepetra ilaina nefa tsy mety tsony raha olona anankiray no mitondra ny Madagasikara, fa mila gouvernance collégiale io. Ny province rehetrarehetra mila manana ny filohany. Le hevitra efa nisy tsara tamin'ny andron'ny Ratsiraka hoe province indépendance autonome, fa tena mila posena tanteraka le izy hoe samy manana ny gouvernance, samy manana ny gouvernement ny province tsirairay, ary miaraka miasa kosa ny province rehetrarehetra misy coordinateur anankiray mahapary rotation mihodina eo mampandroso an'io raha io. Fa vitatsika io, manana olona tena manana traikefa itsika na ireo zay ifantondra teo, na ireo zay mbola tsy sahy nitsofoka satria natao ohatra noho ny conjoncture tany Madagasikara hatramizay. Ka janony re tompoko, ataovy ny fanambarana hoe tsy asiana io fa 9 ny volana novambra io ny fifidianana. Fa miteny anareo ahako
fa aoka zahako afaka miresaka am'ireo pdg rehetrarehetra maneraky ny Europa, pdg maneraky ny États-Unis, afaka miresaka am'ireo ambaratonga mpanjakana rehetra ao, miteniteny anaky 4 fluently ao, fantatro reo ao satria anisan'ny mitondra ho an'ny ekonomia eto a Europa nandritrin'izay roapolo taona izay na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana. Fa andao re tompoko, ze nareo ihany koa malagasy naiza misy anareo, naiza misy anareo dia ndao hivondrona. Ho apetrako io ny adresse mailako, apetrako io ny telefonako, ny whatsappko, ndao tsika hivondrona, ndao hivondrona. Naiza tianareo afaka miontsika. Aka fotoana mihitsy aho, aka fotoana ho ajanoko kely ny aktiviteako satria ho an'ny firenena no hiasa tonga ka anterena betsika. Teneniko anareo fa raha misy forcing io, aza manao forcing re tompoko. Fa raha misy forcing io dia ho anenena natateraka satria isy ny raha latsaka, isy ny saritaka be izay tsy tiantsika hitranga. Fangatahana re tompoko ajanony re tompoko, ajanony. Fa tsisy ny arakaraka zay fipetra anankiray ok zay alamina mandritra n'izao fotoan'izao à partir ny 16 novembre 2023 dia hiainga amina table rase Madagasikara. Tsisy tsony ny arakaraka zay nangalatra teo nangalatra izy ok, tsy nanao ny asany tsy nisy ny fahefana mahefa nangalatra izy akory atao fa dia zay zany efa anazy iny fangatahana kosany raha mba azo atao dia le zavatra nangalariny iny mba hanaovana orinasa ao Madagasikara ihany. Zany hoe ahodinao le izy ohatran'ny hoe blanchiment, ahodinao amezana asa ao Madagasikara. Name challenge tanora nisy fotoana hoe andao tsika hanao challenge. Ny challenge atsika tsy hoe iza manana montre tsara be na iza no mandeha vacances à Dubai, fa ny challenge atsika dia hoe iza no mahavita mamorona asa be indrindra. Challenge mahafinaritra, izay ny zavatra tokony entitsika hampandrosoana ny Madagasikara io. Satria malagasy marina fa olona fo fa olona maranitra ao anatin'ny loha ihany koa. Na inona ny difficulté mitranga ny malagasy mahavita mamelona ny zanany sy mikarakara ny zanany foana. Ka zay fitiavana ny malagasy zay no mbola mampitempo ity foko ity ary mahatonga anahako mona lasa ny teny, tena hoe mona lasa ny teny. Ireo mona rehetrarehetra ihany koa maneran'izao tontolo izao malagasy tia ny tanindrazana, tia ny firenena, dia angatahako iray fo sy iombona, iray saina hampandroso ny firenetsika. Tsy manome tsiny mihitsy aho amin'ireo malagasy maro be ao Madagasikara. Te hiteny fa tsy afaka ny miteny. Te hiteny fa tsy afaka ny miteny, fa vao miteny dia kakazo. Zay moa fitenitsika anazy. Tsy hanome tsiny aho satria na za ty amin'ny fa 10 000 km taty ary tsy niteny satria te hivezivezy ihany, ka raha miteny dia no tamina. Misy ireo namana miteny fa toy izay miteny dia efa tsy zeva-vonina tsy ode. Efa zay le prix à payer vao miteny ianao dia efa hoe ok, manisy croix ianao hoe za zany tsy andeha ody. Ka ore olona averiko le afatra anake telo. Ajanony re tompoko io fifidianana amin'ny 9 ny volana novambra io fa raha hanao forcing an'io nareo dia oloza ho an'ny firenena, oloza ho an'ny malagasy. Ajanony re tompoko. Faharoa, aleo mametraka
gouvernance collégiale, miaraka miasa ianareo nilatsaka ireo. Izao mi se proposer tsy voatery zao afaka anareo reo ihany. Ou coordinateur structurel, mba hoe kiondontsika hoe ahoana amizay no hitondrana ty Madagasikara ty. Fepetra amizay hoa de izao, tsy misy ny akanenjinenjika ny zavatra vita hatramin'ny 14 ny volana novambra. Izay nangalatra nandritra hatramin'ny 14 ny volana novambra aza enjikenjehana tsony. Satria izay nge fatahoran'ireo olona reo hoe voatafiala eo de hoenjehana. Avy alao raha le resaka dray Filistiny atahoran'ny Florajoel de afaka miresaka sika. Fa haiko no miresaka amin'ny gouvernement britannika hanajanonana an'izany fanenjehananao zany. Haiko miresaka amin'ny James Fields hanajanonana an'izany resaka fanenjehana zany. Fa fepetra kosa de vonina ianao ny tena hoe hiasa sy hanasoa amizay an'ity firenentsika ity. Ny fahatelo farany de miantso any malagasy rehetrarehetra maneraka izao tontolo izao, hiray tanana amizay tsy atahotra ny handray andraikitra sy ny teny. Afaka miaona isika, afaka ny iorganiser koa fiaonana. Efa misy moa ny cercle de réflexion na think tank, fa tsara isika rehetrarehetra manam-pahaizana sy manam-pitiavana amin'ny firenentsika mitambatra amizay. Aok'izay ny fatahorana, aok'izay ny ahiahy sy ny tahotra, fa aleo amizay miroso. Ary isika ihany koa malagasy any Madagasikara izay tsy sahanteny hatramizay de angatahana ihany koa mba hiteny. Zany miteny zany re olona tsy voatery hanakina, tsy voatery hanopa sy hiteny ratsy, fa hoe inona ny hevitro azahoako tiako entina ampandrosoko ny fireneko. Ny na moa efa nyteneniko anareo teo ny zavatra tena faniriako any Madagasikara sy malagasy de ny malagasy rehetrarehetra. Zany hoe ny 7 tapitrisa ny malagasy de mihinana sakafo mafana iray farafahakeliny ao anatin'ny andro ray, mahazo rano fisotro madio ary afaka mandeha mianatra, manovo fianarana. Zay ny tena faniriako indrindra. Ny antsipriany rehetrarehetra ny hoe ahoana ny eritreritro mbola olazaiko anareo ihany. Fa izay aloha ny zavatra tiako tenenina alohan'ity 14 ny volana novambra ity de mankasitraka raha hitanareo hoe mifanaraka aminareo ny zany eritreritra zany, afaka zarainareo ary tena maprisika anareo amin'ity hoe zareo tompoko, tsy mbola fanaoko zany voalohany tao anatin'ny fiainako ako amizao miresaka aminareo zao ny andeha hiteny amin'ny olona zany hoe zareo ty raha tena hoe hitanareo fa mety. De mirary soa antsika rehetra, mirary fiadanana mantsika rehetra, ary indrindra mirary ny ahitan'ny Madagasikara handroso sy ny ahitan'ny malagasy ho sambatra ny tenako. Mandra-piona tompoko.